Ankalaza ny fahen'nypolo taona ny amin'ity taona ity kosa ny sekoly Rasalama Andravoahangy tsy natao andalo fotsiny moa izany fa omarian'ny sekoly amin'ny hetsika samihafa izany taom-pankalazana izany. Fampahafantarana misimisy kokoa reto anatin'ity fanadihadiana hoentin'ny Lova Ramanantsoa ity. Amin'ity taona 2024 ity no ankalazana ny fahen'nypolo taona niorenan'ny sekoly Rasalama Andravoahangy. Maro arak'izany ireo hetsika entina namariana izany taom-pankalazana zany araky ny nambaran-dramatoa Ranomenjanahary Mavoniaina talian'ny sekoly. Nitondra fanazavana mikasika izay ny tompony andraikitra. Izany fankalazana izany dia atao amin'ny FJKM Andravoahangy fivavahana ny asabotsy 12 Marsa 2024 izao manomboka amin'ny 7 ora sasany izay anasana antsika rehetra aty amin'ny synodam-paritany, antsika rehetra ray aman-dreny sy mpampianatra tranonay ny rehetra izay efa nandalo teto amin'ny sekoly Rasalama ary nahazo soa teto amin'ny sekoly Rasalama hanotrina io fotoana fanokafana ny fankalazana io. Izany dia hotarian'ny synodam-paritany sy ny foibe FJKM ary rehefa vita ny fanompoam-pivavahana dia hidina indray isika hitokana ny efitrano famakiam-boky izay novokarin'ny Maintomolaly atao hoe vitsivitsy ihany kanefa dia zava-dehibe ho an'ny sekoly ny fananana tranom-boky lehibe ho an'ny ankizy. Dia izany fankalazana izany dia nosatarin'ireo Maintomolaly izay nahatsapa fa taon'ny andohana nanomboana ny anatra na aizana ny abdi ary te hametraka lova maharitra ho an'ny taranaka aty ampara rehetra. Ny ivon'ny fankalazana dia ankalazan'ireo ray aman-dreny kosany, ray aman-dren'ny mpianatra zany amin'ny rindran-kira ara-pilazantsara izay atao ao Andravoahangy fivavahana ihany amin'ny alahady 4 May 2024 manomboka amin'ny 3 ariva ihany koa izay anasana antsika rehetra ihany koa mba hanotrina izany satria fampaherezana ho antsika izany amin'ny taona rehetra manaraka indray. Ny famaranana moa dia verina ho amin'ny zoma fa 5 Desambra 2024. Amin'io fotoana io dia ao ny fanolorana marim-pakasitrahana ho an'ny mpampianatra ary fitokanana izay mety ho tsangam-bato rehetra zany. Ny tsangam-bato amin'io zany dia ny fanatsarana hatrany ny fotodrafitrasa rehetra izay mety hoe simbasimba rehetra. Araka ny fanampanazavana nomenanay dia mahatratra 500 eo ankehitriny ny isan'ireo ankizy mandranto fianarana ao amin'ny sekoly Rasalama Andravoahangy izay sahanana mpanabe misy 520.